Tokony asy tompoko vavy amin'ny fo feno hafaliana no iarabako anareo rehetra manatrika izao fifanakaloza-kevitra eto amin'ny hôtely Carlton izao izay karakarain'ny vondrona Panorama. Vao herinandro katroka androany aho no nandefa hafatra ho an'ny mpikambana HVM, ho an'ny vahoaka malagasy ary ho an'ireo mpitondra ny firenentsika. Niainga tamin'ny fahitako ny toedrarà eto amin'ny tanindrazantsika aho avy amin'ireo tatitra maro samihafa ataon'ireo mpamatsy voly raisam-pirenena, ireo vondrona raisam-pirenena sy ireo avy amin'ny fanjakana malagasy ihany koa. Rehefa jerena ireny tatitra ireny dia tsotra ny feny, mitotongana ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy eto amin'ny firenena, ny nahantra ny firenena sy ny vahoaka malagasy ary dia lasa miseho ny tsy fandriam-pahalemana ary miemotra ihany koa ny resaka demokrasia. Tsy mitsaha mitombo ny antsana manasaraka ny mpanan-karena sy ny mahantra ka atahorana noho izany ny faharavan'ny fiarahamonina, indrindraindrindra ny faharavan'ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Inoko fa tafiditra ao anatin'ny vetikevitra maro samihafa ifanakalozanareo hevitra ireo voalazako ireo, koa dia mirary fahombiazana amin'izao hetsika Panorama izao, ka mirary anareo ikapa ahita ny tonony, andidy ahita ny vaniny, ka anolotra ny lala-kevitra maro samihafa amin'izay entina ahasoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Aoka mba ao anatin'ny fo sy saina tony entan'ny tena fitiavan-tanindrazana no anaovanareo ny adi-hevitra rehetra. Mila vahaolana ny firenentsika, koa dia mirary soa indrindra ho anareo rehetra ary samia ho tahin'Andriamanitra tompoko.